Ireo mpanao asa tanana, tompo-trano fandraisam-bahiny, mpanofa fiara ary koa ireny agence de voyage ireny tia kambara raha miresaka ny tontolon'ny fizahan-tany. Amin'izao fotoana izao dia nanemitra ny famandrihan-toerana avokoa ireo mpizahan-tany hikasa hitsidika ny Madagasikara. Noho izany antony rehetra izany dia tsy maintsy nampihena ny mpiasa ny ankamaroan'ireto mpandara ireto mba hanakelezana ny vandaniny. Ny tsenan'ny ara-malagasy arak'ilay ara-malagasy azy izay moa dia miankina amin'ny vahiny tena manjifa betsaka ny entana eto aminay izany. Dia rehefa misisy tany dia tena tsisy ninina tonga dia tsisy ninina vetrany satria raha mahita koa ilay zavatra misy eto amin'ny firenena ny olona tsy dia eritseritra ny vidy surtout ny zavatra cadeau souvenir ohatra izany dia samy manidinidy pôzy daholo ngamba ny olona. Mahakasika ny hôtel indray tena tsisy olona naray azy satria tena tonga dia nikatona mihitsy aloha izany ny activité touristique tsisy mihitsy. Raha nambarany ireo mpisehatra fizahan-tany ireto dia feno avokoa ny famandrihan-toeran'izy ireo ho an'ny volana Meka hatramin'ny volana Novambra talohan'ny hitrangan'ny valan'aretina Covid-19 ary saika foana daholo anefa ireny ankehitriny. Raha mitohy izao olana izao dia voatery amintsahatra ny mpiasa manontolo ireo mpandara hoy izy ireo. Raha taloha jerentsika andro volana Mea manomboka ny volana Mea mandra tonga ny volana Novambra dia feno le vahiny mangataka fanofana fiara fa amin'izao fotoana izao koa tena zéro tsisy ohatra mihitsy na zaotsika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka nanana réservation zay tany amin'ny début d'année tany dia efa ny annulé daholo ireo olo ireo na ny annulé na reporté dia ny report n'ilay izy zany any amin'ny na ny amin'ny fin-ty année 2020 na ny 2021 fa io zany mbola hoe en fonction ny réouverture ny frontière rehetra sy ny vol internationaux. Service minimum zany ny afaka nataonay zany hoe zay mpiasa tena tsy maintsy miasa ohatra hoe mamafa trano satria izay ihany sisa ny azo atao zany ao anatin'ilay izy mamafa trano dia misy réceptionniste ihany zany mandray olona au cas où hoe misy olona fa zao moa zany tena tsisy olona mihitsy. Rehefa tena tsisy mihitsy zany ny mpanofa fiara dia tiako izay tsisy vola hiditra intsony dia tsy afaka mampiasa olona intsony izay. Tsy afa-manoatra anefa ireo mpanao taozavatra izay mpiasa tena avokoa ka mikiry ny mivarotra trany. Efa asa le izy hitanao efa asanay le izy izay koa tsy manana raha izao vao hitady asa izao nge crise daholo dia izany hoe zay eo zany tsy maintsy iainanao aloha tsy maintsy miakatra ianao. Milaza kosa ny eo anivon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar fa efa nandefa taratasy tany amin'ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny hijerena manokana ireo olona ampiasaina na miankina na tsia amin'ny fizahan-tany fa mbola tsy nahitana valiny izany hatreto. Amin'ny groupement lehibe azy dia ny Fédération nationale des guides no natao mpitondra teny ho an'ireo guide rehetra na chauffeur touristique rehetra na ny piroguer na ny porteur rehetra izay mivelona amin'ny tourisme. Fédération nationale des guides ny mba hijerena mba hamalina fanjakana zany farafaratsiny ireo fangatahana izay nataon'ny guide touristique izay nalefany amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny 2 avril lasa teo mba hahafantaranay ao anatin'ny sehatra ahoana no ataonay inona no activité mety ho azonay atao mba hahafahanay mahalala zay tokony ataonay zany ny amin'ny amelohanay ny vady aman-janakay. Nankely hoe amin'ny resaka mpiasa raha ohatra hoe tsisy fidiram-bola zany dia tsy manome karama ka raha tsy mahazo karama dikan'izay tika tsisy vola tsisy trésorerie intsony dia voatery tsy maintsy alefa chômage technique daholo ange zany dikan'izay mpiasa ho lasa sahirana be amin'iny satria raha mijerina hoe amin'ny ankapobeny zany eto Madagasikara resaka hoe fizahan-tany zany ary amin'ny 300 000 employeurs nge izay emploi direct sy indirect 40 000 zany ny emploi direct 300 000 ny emploi indirect dikan'izay raha mijerina hoe amin'ny hoe le chaîne de valeur zany raha mijerina le izy ary amin'ny 1 500 000 zany olona tena lasa sahirana be eto Madagasikara.